Fahaly-miarabantsika tsy avindray tratra ity alahady baraina fa 7 volana marsa ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomenany izao fotoana maraina izao indray fa atsika mandray hery avy aminy. Alohan'ny dirantsika ny amofon'ainan'io dia vavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra aho mbola veam-pisaoranao izay eny amin'ny tombonandro imenao anay. Misaotra anao ihany koa Tompo izay manome zavatra ho anay isa-maraina. Irina tokoa raha mba hitombo ampinoana aminao any tsirairay avy rehetra eto ary mangataka aminao mba hamangina isa-tokantrano ihany koa. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe ampiasao ny talentana levina. Nalaina amin'ny Kolosiana 4:5 sy 5 manao hoe mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany raha raoty ny andro azo anaovany soa. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana manjakariva ho mamsira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Amen. Katsao ny fiovana ho an'ny tenanao, katsao ny fiovana ho an'ny sainao ary ny fanahinao rera-lahy sy anam-pahavisana. Misikina ary atomboy ny fampiasana ny fananan'ny Tompo. Azo talenta hafa ihany koa manko ianao raha manao an'izany. Ny fanahy tsirairay izay nanakinana talenta dia tokony hampiasa an'izany izay ahasoan'ny hafa. Iza no ilazan'izao amin'ny andro lehibe ny fampamoahana manao hoe natao hatrao izy ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indrisy lasanao ny ianao. Izao no ambaran'ny Tompo amin'ny olona manao tahaka an'izany, manao hoe ry mpanompo ratsy sady malaina. Tokony ho nampanana ny vola tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga ao dia ho nandray ny ahy mba hamonjanany. Mbola tsoiny Tompo hatrany ireo izay jamba manoloana ny tsy fahampiana, ireo afa-po amin'ny tenany ka manao drafitra sy paikady ahafahany mitady ny tombotsoan'ny tenany. Andriamanitra dia manampy an'ireo jamba ara-panahy mba ahitana izy ireo fa misy tontolo tokony hovonjena. Tokony ahariary amin'ireo izay tsy mahalala an'izany ny fahamarinana. Anarivony amin'ireo izay tsy manao ny asan'Andriamanitra ankehitriny, tokony hiady an'ireo talentana levina ka hanankina an'izany amin'ny mpanana vola. Misy ireo mihevitra fa azo antoka ny azahoan'ny lanitra kanefa ny lalany sy ny fisainany ihany no arahany. Aoka ireo lehilahy sy ny vehivavy mahatsapa fiadanana ziona ametraka an'izao fanontaniana izao momba ny tenany, manao hoe inona no ataoko ao amin'ny tanim-boaloboky ny Tompo? Nahoana aho no tsy mianatra amin'ny sekolin'i Kristy ny fahatsoram-panahy sy ny fanetretena? Nahoana aho no tsy kristianina feno fahavononana ka tsy mampiasa ny heriko rehetra amin'ny fiezana hamonjy an'ireo fanahy manodidina ahy izay efa ho very? Moa ve ny tenin'Andriamanitra tsy milaza hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahin'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo? Moa ve aho tsy hanorina toetra mendrika ary koa hanolokolo ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ao anatiko sy ao amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanamasinan'ny fahamarinana? Tokony ho izany tokoa no fanontaniana petrantsika isan'andro. Tokony hanana tanjona sy hika-goavana isika ka hampiasa an'ireo fahaiza-manao nomeny Tompo isika ary tsy hampiasa izany ihany koa fa hampitombo izany ho amin'ny anatin'ny fanetretena lalina ka ny fanahy masina no hiasa ao anatintsika eo am-panatanterahana ny adidy izay napetrak'Andriamanitra amintsika. Amen. Vavaka isika. Anay tsara andrizan-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay io. Mangataka aminao izay iray mba vonosinao hatrany amin'ny zavatra rehefa nomenao anay ary aoka ny ianao no handrakina ny fonay sy ny fikasainay rehetra. Foazo ny fo mampanahinay tsirairay avy ireo izay efa nomenao talenta izay tokony ampiasaina kanefa tsy mampiasa izany, dia aoka ny izahay hifanohana hatrany amin'ny fanomponanao. Anaran'i Jesosy. Amen. Izay niaro
Hallelujah.